mingavy amangataka Jesosy mba hoe toa anilako eto ianao. Apetrao eo ambava amin'ny mpanomponao ny teny. Mba tsy hanadinana rehefa iseho eo anatrehanao ratsy izay. Tongavy ianao eny anilan'ny olona rehetrarehetra eny. Mitady ianao ange ny olona Jesosy. Raha zavatra hafa ny katsahany sy tedaviny eto, verimaina sy maty atoka izy. Fampahiratony masony ahitany zavatsoa avy amin'ny teninao. Amin'ny anaranao, ambony anarana rehetra ry Tompo, no hanononana izany vavaka izany. Amen. Mamerina miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana andeha ho ampitombonao amintsika mandrakariva ny fahasoavana amam-piadanana. Avy amin'ilay tiantsika, ilay tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Ao anatin'ny vanim-potoana antsoina hoe adventotsika izao. Ny heviny ara-baky teny be fotsiny dikany teny hoe advento dia fiandrasana ny fisehoana indray. Ny olona miandry ny fiverenan'i Jesosy ny fisehoana indray no antsoina hoe adventista. Tsika koa zany adventista satria miandry ny fiverenan'i Jesosy indray. Fa ny alahady efatra melohan'ny fankalazana ny fahatongavan'ny Tompo tonga nofo fahatsiarovana ho iateo. Zay no atao hoe vanim-potoana ny advento. Tsy Jesosy ho teraka ny an-tranon'ompo intsony ireo olona no andrasana. Fahatsiarovana sisa zany. Fa raha zany mbola amtenaina dia mbola tsy afaka ny sarona. Mbola voasarona ny tavantsika, mbola voasalopona. Taka ny jiosy mandraka ankehitriny mbola manantena Mesia. Saingindrisy azafady amin'ny fitenenana hoe endraso Paoly efa tonga. Jesosy efa tonga ary efa miakatra ho avy indray iverina. Andray ny olony taka ny mpapakatra miandry ny ampakarana. Ifarana ry havana ny taona ny FIBEBAHANA FARANY. Asa rehefa tonga ny andro ny fitsarana, anako lazaina vetsika. Tadidio tenin'ny apôstôly Petera. Manomboka amin'ny ankonan'Andriamanitra ozy ny fitsarana. Ka nahoana ny afarahan'ireo izay tsy nino ny filazantsara ny Jesosy, raha itsika izay mino aza, tsy maintsy mbola ho tsaraina. Zany nahatonga tompona nafatra, nametraka n'izany afatra izany tamin'ny ray aman-dreny lehibe, raha vao nanomboka ity volany ity. Samy mandihy ny tena, dia samy mitsara ny tenany. Mafy aloha tompoko ny mampibebaka mpivavaka izany, mafy. Raha mba tenenina ny mpanompon'Andriamanitra dia ozy hoe aza mifampiteniteny fa samy lehibe. Efa haiko efa fantatro. Sokatra latsambalatra ozy ny sasany eno zany ry azo damosko. Taka ny rano atoraka atondraka ny volomborona. Ampidirina eto dia avoaka eto. Saika tsy hiteny za Jesosy tsy mahay mampibebaka izany. Zara nandray mandihy ny tena manoloana ny fitaratra. Bebe zisitera, mba mantsy izy zany, mba tsara izy zany. Nefa hay tsara ivelany fotsiny. Fa rehefa misokatra ny fahamarinan'ny soratra masina, mitanjaka daholo tsika rehetrarehetra. Dia hono teny faminanenana ampitondraina ny Isaia eto. Mitedavany Jehova dia mbola hita izy. Metsony anarany dia mbola akaiky izy. Mahagaga koa Andriamanitra reo olona. Ny zavatra tsy hita ny tedavina
nefa ozy izy eto hoe dia ny mbola hita izy dia tediavo. Marina mafy tsy ohatrany manao raha ho zamba amin'Andriamanitra tsika zany. Eo ihany izy fa mitapina ny masosika tsy mahita. Dia asakasaka ao mba ho marina amintsika nge ny tenin'i Jesosy. Zaho ozy raha tonga ampahiratra ny jamba fa na jamba ny mahiratra. Dia samy mandihy ny tena reo olona za ve Jesosy tonga eto le jamba ampahiratana sa le miseho azo mahitahita nefa ho amazinina ny fahitako rehefa aveo. Ohatrany hoe mila vaniny amintsika ny soratra masina, ny zavatra tsy hita reo olona ny tediavina nanao anotro ohatran'izao efa nisy fotoana angamba, fotoana ny alarobia ny fotoam-pifoazana, nitondrako afatra mitovitovy tahaka an'izao. Ankehitriny moa tsy mba tahaka ny kilalao anay fahinina no mitovitovy taranaka génération aminay mbola nanao fangalam-pieritsika fahiny. Fa amin'izao fotoan'izao efa reto tanany reto sisa sy ny maso ny miasa ho an'ny ankizy filalaovana telefôny, jeux vidéo any ka natra ty am-piangonana aza dia mbola etsy any ny tanana. Tsara avy hatrany fa matezitra ny Jesosy io efa nitenenina antsika teto hoe efa hivavaka izao mbola misy mampirehitra telefônina ihany. Fa rehefa nanao araboky tsika fahiny dia le olona mitady no antsoina hoe boka. Le olona tedavina zany no madio. Dia lasa mitady fiafiainana any mieritreritra ny madio rehetrarehetra. Dia any ny miorakoraka le boka hoe vita vo. Dia mamala ny madio rehetrarehetra hoe mbola tsy vita mandra-piafy ny madio rehetrarehetra. Ay reto madio reto miafina. Asa zay ataony miafinafina any. Fa rehefa mifandrombaka amin'ny teny amin'izay ny madio hoe vita mitady amin'izay le boka. Mandra-pahita ny madio anankiray antahoininy amindrany ny abokany. Dia rehefa tafafindra le abokana afaka izy zay. Sarisary anotrotra tahakan'izany hitondrana ny saitsika. Jerevo ny texte teo ambany. Aoka ny ratsy fanahy ozy afony lalany ary ny tsy marina fony heviny. Aoka hiverina amin'ny Jehovah reny fa amindra fo dia amindra fo aminy tokoa izy. Nanomboka tamin'ny 2 Janoary ka mbaraka tiny androany ny dradradradraina nanerana ny sahan'ny FPVM. Samy mibebaka miala amin'ny ratsy fanaony. Fa miondrika mijery antsika Andriamanitra mitomany tompoko malahelo. Lasako vava nohatra ny aro tabebaka daholo ny fibebahantsika. Atendromolotra fotsiny ihany. Ny afindrafindao tsy azo avela. Taka mpitaribato vilambava hony eo bolan-drazana. Any ny tokony ale. Arye. Le molotra manondro ary. Le lalana ale nefa aty. Hitan'Andriamanitra daholo re olona ny lalana nale atsika. Zany ny mampitodika ny tenin'Andriamanitra. Milaza zo madio daholo tsika rehetrarehetra. Kanjo boka amin'ny fahotana. Tsy tenenina intsony boka trose, boka naretiny, boka ny fiainany zao fiainany zao amin'ilay fomba fiteniko nandray hoe tratry ny aretina sode. Aretina vaovao indray nga paster zany sode zany efa hatramin'ny elaka. Mba to amina ihany hivavaka, to amina ihany mibebaka. Sode. Be aya! Sy mba miorina manam-pinoana.
fandroany mitady anao Andriamanitra. Jesosy ngere olona nitondra ny abokatsika rehetrarehetra, fa saingy tsy nahoatsika zany. Efa renay foana zany pastera, fa raha ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra izy, akatsika ao anatin'ny toromasom-panahy, ao anatin'ny fahalitoana ra-panahy, zay no izy tompoko. Tadidio ny teniny tamin'ny Ezekely. Ranomarina ozy, mahafony fahamarinany ka miverina tamin'ny fanaony taloha, adiniko daholy ny fahamarinany. Farany meloka kosa miala amin'ny ratsy fanaony. Daholy, nenay ny tena izy, nenay ny marina. Ny fiangonana tahaka ny tokantrano, ny fiangonana katolika ny tena manana n'izany voambolana izany hoe l'église est une mère. Ny ray aman-dreny samy manana ny fomba fitazainy ny zanany, fa ny tanjona anankiray ihany. Aoka mba tsy ho retsony ato amin'ny fiangonantsika na amin'ny fiangonana kristianina rehetra hoe miady ny kristianina. Anisan'ny mampalahelo an'Andriamanitra mihitsy zany. Fotoana tokony hifanantonana zao. Ary zany ny vanim-potoana tsaroana rehefa Noely. Eny aminareo eny zao Jesosy. Ahoana koa ny anananao fasahina ilazany zany paster? Eny aminareo eny izy mandady fihavanana amin'ny olony. Mandady. Dia mbola tsy alala menatra ihany ve ianao? Mbola hitena hoe za tsy mila, alea mandeha. Avelao ao amin'izao, mbola mahafinaritra ny fahazarako, mbola tiako ny fahotaniko, fara-maty amin'izao nge ho ahy ianao. Zay no izy. Nanomboka homana ny fankalazana Noely tany amin'ny fiangonan'ny pasteur. Ohatra ny hafafinga mba nanomboka ny nareo teto, ny hafafitany aminay koa nanomboka tany. Dia nisy karazana tantara-tsangana. Dia zao ny filanjan'le mpilalao tantara-tsangana ao anatin'le tantara zany. Le anankiray le tsominy dia ozy raha tsominy hoe porfoy amiko izy fa misy zany Andriamanitra reo zany asehoy amiko eto mba inoko azy. Dia nisy seho anankiray tamin'io tantara-tsangana nasehon'ny zanaka io nisy 5 menadahy izy miakatra teo ambony sehatra. Dia nakasary tamin'ireny telefôny reny le zanak'le anankiray tena milalao ny atao hoe rôle principal tamin'le tantara-tsangana. Dia makasary anazy 5 menadahy eo le zazavavy kely. Fa gaga reo olona. Todika tany amin'le caméra telefônina ako tsy izy 5 menadahy tsony nitazako eo fa lohan'i Jesosy somaro manjavozavo. Andriamanitra, inona ro aty hitany masoko ty? Natodiko haingana aloha ny lohako. Sao dia mba manofary aho azany, manontany tena. Todika apetraka vanana indray mijery an'le telefônina an'le zazavavy kely makasary an'rainy satria ny rainy no milalao an'le rôle principal miaraka amin'izy 4 menadahy. Dia mandoalika izy 4 menadahy eo fa tsy sarin'izy 4 5 menadahy ny tazako